Angebet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Miisa roa ireo olona tsy hita lasany rano raha toka 5 ireo traboana amin'ireo fatra nandalovan'ny rivo-doza du Maco raha nitatitra izay navoaka ny BNGRC ny hariva teo. Faritra maro no voakasika ny fiakaran-drano toy ny Ahotomasina. Toerana maromaro no sokajen'ny comité technique d'évaluation aux zones rouges tsy tokony ametrahana pilone amin'ny tetika satelliférique araka ny tatitra izay navoaka ny ONE ato tamin'ny ity androany ity. Tafiditra anatin'izany collège Saint-Michel. Nanome tolo-kevitra maro ihany koa ny CTE. Mangataka ny fanazaziana araka ny lana amin'ilay namono olona atao barikadimy ireo mpianatra katso mivondrona ao amin'ny triangle du sud araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy mbola feno ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana hoy iseny androany. Ankoatry ny hoentomanana sy ny olona anatanteraka ny asa dia iti-panjakana no mivoaka avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ihany no ahafahana iseny manao izany. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka azahoana avoaka ny fanelana lalana ataon'ireo firenena tandrefana maro mahakasika ny disadisa eo amin'ny Ukraine sy Russie. Mampoditsy kelikely ny tafika manamorona ny sistan'ny Ukraine i Russie amin'izao fotoana izao. Nendindreo arahanao afaka fotoana foy. Salandro tompolasy tompovavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasinoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miisa roa ireo olona tsy hita fa lasan'ny rano raha toka 5 ireo traboana amin'ireo fatra izay nalalovan'ny rivo-doza du Maco raha nitatitra izay navoaka ny BNGRC ny hariva teo. Faritra maro ihany koa ny voakasika ny fiakaran-drano toy ny ao Ahotomasina. Herinao Razafimanana. Omaly tokony tamin'ny 3 ora hariva no niditra an-tanety tao Soanieran'ny Vongo ny rivo-doza du Maco. 7 kilometatra isan'ora ny rivotra netiny nandritra izany, izay narahana tafiditra 10 kilometatra isan'ora. Betsaka ireo voka-dratsy nateraka ny fandalovana ity rivo-doza ity, isan'ny lehibe amin'izany ny fiakaran'ny rano. Raha ny tarehimarika nivoaka ny hariva teo, olona miisa roa tsy hita hatreto ary lasan'ny rano tao amin'ireny ranony Marimbona ao Soanieran'ny Vongo. Mitotaly 5 kosa ireo traboana amin'ireo faritra samihafa hatreto. Isan'ny nahitana ny fiakaran'ny rano nandritra ny fisian'ny rivo-doza du Maco ny tao Tomasina. Ankoatra ny tanàna, divitry ny rano avokoa ny akabeazan'ny lalana tao atapy-tanàna ny Tomasina vokatry ny ora mikija tsy akiato nandritra ny alina tontolo omaly. Betsaka ireo tokantrano mihitsika ao anatin'ny rano maloto, manay araka izany ireo mponina amin'ny mety isian'ny fiparihan'ny valana retina. Malaina ny olona andao ny fananany sy ny trano foninana izay efa dibo-trano no nitahotra amin'ny mety isian'ny fanararaotana nataon'ny olon-dratsy na dia ho aza ireo toerana natokana andraisana ireo traboana izay misy 5 ao Tomasina. Hatramin'ny hariva teo, miisa 270 ireo tokantrano traboana voaterina findran-toerana ho an'ny commune Ambonivohitra Tomasina manokana. Mbola mitohy ny rotsakorana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Miasatra ihany koa ny fidinan'ny rano izay miteraka fahasahiranana amin'ny fivezivezena sy ny fitaterana. Ankilan'izay, tapaka nandritra ny fandalovan'ity rivo-doza ity ihany koa ny tetezana mampitohy ny tanàna amin'ny tobi-pamokarana herinaratra ny Jirama ao Volobe. Simba ihany koa ny akamaroan'ireo fitaovana mitatitra ny herinaratra raha ny fampitam-baovao. Mety ohatra ny fanataterana ny fanadihadiana mikasika ny tombana nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza du Maco raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra.
Nivoaka an-dranomasina androany tao amin'ny faritra Boeny ary mivarina tany amin'ny canal de Mozambique ilay rive d'Oza du Maco raha nambaran'ny météo Madagasikara. Miala avokoa ankehitriny fampitandremana ho an'ireo faritra maro samihafa. Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny fandalovany tamin'ireo faritra samihafa, tafavoaka an-dranomasina ny hariva teo tao Boeny ilay rive d'Oza du Maco raha nambaran'ny météo Madagasikara. Araka izany, iverina amin'ny laona amin'ny ankapobeny ny toetr'andro manerana ny nosy. Na eo azy izany, mitoetra hatrany ny fampitandremana ho an'ireo mpampiasa ny ranomasina ny amin'ny faritra andrefana. Ny aty amin'ny taontsika hoe somary manodididina ny sisin'ilay boribory mamorona nyity rive d'Oza ity no misy oram-baratra mitsitokotoko taty amin'ny motsiraky ny faritra Sofia zany zay no tazana maso ny amin'ny zao fotoana zao. Any amin'ny voan'ny an-dranomasina kosa sisin-do somary miamahery ny rivotra miaraka aminy verina miamahery zany ho any anio alina amin'ny motsiraky ny Boeny iny ny rivotra mety hatratra amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora. Makasika azy kosa dia manalavitra morontsiraka tsikelikely moa izy ity zany makany amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika any dia ho an'ny 3 andro manaraka tsisy fiantraikany intsony amin'ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. Ankoatra izay, ahina ankehitriny ny fiforonana rive d'Oza noho ny fisian'ny andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Tany amin'ny manodidina ny 2 kilometatra miala ny Sambava no nisy ity andro ratsy ity hatramin'ny androany, izay vinavinaina akasika ny eto Madagasikara tao anatin'ny andro avy. Hita paratra kokoa zany ho an'ity anio ity zany efa nivoatra izy zany dia ny Antananarivo izy zao dépression tropicale. Ny rivotra hoetiny 5 kilometatra isan'ora zany zao aloha ny rivotra miaraka aminy dia nitafita 80 kilometatra isan'ora. Ny mikasika ny hoe lalana izorany matetika miakandrefana ny ankapobeny ahina koa zany ny hoe anatony morontsiraksika amin'ny riandrinandro miditra ary zay zany tombatomba lavitra moa zany zay fa amin'ny faraparan'ny herinandro itsika vao tena mahita vaovao somary matotra kokoa makasika an'izay hoe fisoran'ity rive d'Oza vaovao ity izay. Hatreto, mitohy ny fanaraha-maso ity andro ratsy ity eo amin'ny ranomasimbe Indiana. Isan'ny fampamisongadina ihany koa dia toerana maromaro nisokajen'ny comité technique d'évaluation ou zone rouge tsy tokony ametrahana pilone amin'ny tetikasa téléphérique araka ny tatitra izay navoaka ny ONE tamin'ity androany dimy adidiny izay entiny mianta randriana eo. Namoaka ny heviny sy nanome tolo-kevitra manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa téléphérique ny ONE niaraka tamin'ny CTE na ny comité technique d'évaluation ad hoc. Taorian'ny fanantotosana ny fanadihadiana sy ny fivoriana ny herinandro ny 1 janoary 2024 iny, teboka maromaro no navoaka ny CTE ho tokony ovaina sy arahana. Toerana maromaro ohatra no tsy tokony ametrahana ny pilone any téléphérique, isan'izany eo amin'ny katedrala Andohalo noho ny tsy fananana antota-kevitra mazava mikasika ny fanorenana ny katedrala. Namoaka ny ahiainy amin'ny tsy tokony ametrahana pilone eny an-toerana CTE ary nilaza ny tokony hamindrana ny toerana ametrahana izany. Takizay ihany koa, taoriany antotam-baovao avy tamin'ny BNGRC amin'ny mety sy ny loza amin'ny toerana maro atoka ametrahana pilone. Nambaran'ny CTE fa tokony afindra avokoa ny pilone nokasaina napetraka amin'ireto toerana manaraka ireto. Toerana tena atahorana na voasokajy zone rouge amin'izany ny ligne orange P3 eo amin'ny collège Saint-Michel P36 P58, ligne verte ahitana ny P5 G3 P12B P11 P9 ireo izay amin'ny version est na atsinanan'ny tendrombohitry ny Rova. Ankoatra ireo, misy ihany koa ny voasokajy ho anatin'ny risque modéré na zone orange. Etsika ilan'izay araka ny nambaran'ny teo anivon'ny ministera misahana ny kolontsaina sy ny vakoka, ireo manampahaizana amin'ny vakoka izay tohanan'ny CTE fa manaja ny fepetra mikasika ny vakoka ity tetikasa téléphérique ity. Misy ankilany ny tolo-kevitra natolotry ny CTE mikasika ny Garsorano mba tsy ho taiko ny toby fiantsonan'ny téléphérique ity farany. Tokony ho jerena ihany koa raha ny fanazavana ny arovana ny tetikasa ity amin'ny toerana maro tahaka ny eny amin'ny Université an'Antananarivo manoloana ny mety ho fisiana fitokonana maro samihafa eny an-toerana. Tsy mbola misy kosa ny fanapa-kevitra avy amin'ny comité technique d'évaluation momba ny tetikasa téléphérique araka ny nambaran'ny télé générale ONE io hariva io. Miankina amin'ny atontam-baovao no andraisan'izy ireo izay fanapa-kevitra farany. Miantarandriana evatra. Taorian'ny nivoany antotam-baovao nahitana ny tatitra avy amin'ny ONE tamin'ny alalan'ny CTE na ny comité technique d'évaluation niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera androany.
Nitondra fanazavana mikasika ny votoatin'iny fanazavana sy ireo tolo-kevitra tao anatiny iny tale General Noeneux. Nambarany fa tsy fanapahan-kevitra no nivoaka. Mbola misy ny dingana raina sy ny fakanantotam-baovao samihafa mety mamaly ireo fanamariana noentin'ireo. Mbola isy ihany koa ny fivoriana manaraka iresahana mikasika ny pitsopitsony rehetra ary aorian'izay vao hanapa-kevitra ny CTE na manaiky na tsy manaiky ny fanatanterahana ny tetikasa teleferika. Le zavatra mivoaka sy fantatry ny rehetrarehetra tamin'ny tambajotra androany dia zavatra tafiditra tsara ao anatin'izay hoe fifanakalozana eo amin'ny mpitantana ny tetikasa sy ny tonivony ONE zay miovaova be foana ny zavatra io arakaraka ny fizotrany, arakaraka ny information disponible eto anivona ONE dia mety misy fivadihana indray le hevitra efa teo aloha miova indray ny lalana hoe makaty indray ny lalantsika zany rehefa avy eo dia iny zavatra mitranga androany iny zany ekeko hoe hevitra tao anatin'ny fifanakalozana tokoa iny ary hevitra mifanarahana tamin'ny androny nanaovana an'le dinika tamin'ny fiandohan'ity volan'ity fa tsy hevitra farany iny tompoko izay ny tena tiako hamarinina zany ary efa nisy hevitra koatran'ireny teo aloha fa tsy mivoaka ohatr'ireny le zavatra zany dia iny zavatra iny tena tokony taratasy eo anelanelany mpitantana tetikasa sy ny komity mpanombana ihany no miresaka amin'ireny zavatra ireny dia mbola miandry zany eto anivona ONE amin'ilay zavatra voasoratra ao ireny reto daholo ny zavatra amin'izao fotoan'izao tsy maharesy lahatra mpanao tombana dia mitondra fanampanazavana mikasika an'ireny ny mpitantana tetikasa ao anatin'le fanomanana daholo ireny le antsoina hoe acte préparatoire atongavana any amin'le acte administratif amin'ny farany azadiny fa nitanjona any amin'ny farany dia manome amin'ny permis ny ONE izay manome zo an'le mpitantana tetikasa iny dia efa manana an'le zo izy dia misy andraikitra miaraka amin'le permis izay iny andraikitra iny le antsoina hoe cahier de charge environnemental. Tsy mbola fantatra mazava ny fotoana mohan'ny CTE ny fanapa-keviny mikasika ny fanatanterahana ny tetikasa araka izany. Ny fanatanterahana ity tetikasa ity izay niteraka hevitra sy fanehoan-kevitra samihafa tato anatin'ny volana maro. Isan'ny naneho hevitra tsotra mikasika azy ohatra raha tsy ahivina ny solombavam-bahoaka Razafy Andraofa Brunel. Nambarany tamin'izany fa noho ny fampitehana sy ny fahatapahany lalana vokatr'ilay rivodozam-patsiray dia tsy laharam-pahamehana ny fametrahana teleferika eto Antananarivo. Any aoriana izany vao ilaina raha ny fanehoan-keviny hatrany fa ny fampifandraisana ireo distrika manerana ny nosy no maika. Fanehoan-kevitra izay niteraka resabeta eto amin'ny tany sy ny firenena. Omaly nampiatsoa ny vondrona politika mampara ny solombavam-bahoaka vao fito tao ikongo taorian'ny fanehoan-kevitra nataony mikasika ny teleferika hatrany. Izandreo nanatrika ny fampiatsoana azy ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny filohan'ny antenimeran-doolona, ny filohan'ny antenimeram-pirenena, ny governoran'ny faritra Analamanga sy ny tompon'andraikitra maromaro avy amin'ny TGV. Raha ny loharanom-baovao azo dia hoe sorina tsy ho filoha lefitra amin'ny birao maharitra intsony ny solombavam-bahoaka Razafy Andraofa Brunel andrasana ny mety ho toy ny raharaha. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nienan'ny fampiarana ny demokrasia aty Afrika ho an'ny taona 2024 ary isan'izany eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoakan'ny Economist Intelligence Unit. Amin'ny firenena misy 10 aty Afrika eo amin'ny laharana faha 12 i Madagasikara Gaëtan Andriatsilavo. Raha toka 4.12 ny noty ho an'ny taona 2024 lasa 4.12 zany ny taona 2024 izany hoe niena ny fandalana sy ny fampiarana ny demokrasia eto Afrika araka ny tatitra navoakan'ny Economist Intelligence Unit. Anton'izany raha ny fanazavana ny fametrahana fetra teo amin'ny fahafahana noho ny COVID-19, ny tsy fandriampahalemana, ny krizy ara-pifidianana sy ireo fanangoanam-panjakana isan-karazany. Amin'ny firenena misy 10 aty Afrika raha io tatitra io hatrany, eo amin'ny laharana faha 12 no misy an'i Madagasikara ary eo amin'ny laharana faha 7 maneran-tany. I Madagasikara izay isan'ireo firenena 9 aty Afrika ahitana ny demokrasia hibride, izany hoe misy fifidianana fa mahalana ary eo anelanelan'ny ny fitondrana jadona sy demokratika. Teboka 5 no jerena ahafahana manome noty ny firenena iray. Ny fizotry ny fikarakarana sy ny fiatrehana fifidianana, ny fahasamihafanana ny pluralisme, ny fahafahana, ny fomba fiasan'ny gouvernemanta, ny fandraisana anjara politika ary ny culture politika na ny fitambaran'ireo fitsipika, fahalalana sy fitondran-tena ananany vondrona politika sy ireo mpikambana ao aminy. Miainga amin'ireo teboka 5 ireo ihany koa no isokajiana ny firenena raha demokratika na tsia. Misy ifandraisany betsaka ny fandalana ny demokrasia sy ny ady amin'ny kolikoly, hoy ny eo anivon'ny Transparency International, Initiative Madagasikara, raha naneho ny heviny mahakasika ny demokrasia eto amintsika.
isan'izany tsy fitoviana eo anatrehan'ny lalàna ka misy ireo tsy maty manota ny fisitrahana ny zoma olona sy ny maro hafa. Satria raha tadidinareo vao tsy ela akory izao izay no namoaka n'ilay skorin'ny Madagasikara, ny notin'ny Madagasikara tamin'ny IPC. Dia jereo fa ny firenena Suisse izao izy ny fahafito amin'ireo firenena madio indrindra eran-tany. Ary mety hoe mahatonga an'izay ataoko hoe fahadiovana na intégrité izay io fandalandry zareo ny demokrasia io. Satria ny aminy izany mangarahara daholo ny zavatra rehetra. Ary ny olom-pirenena dia miara-manapa-kevitra amin'ireo mpitondra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny firenena. Raha ny tatitra navoaka ny économiste intelligence unité hatrany, i Maurice Rerian no tafiditra ao anatin'ny firenena demokratika feno aty amin'ny kontinanta Afrika. Ny Repoblika Demokratika ny Congo no eo amin'ny laharana faha-10 izay ahitana fitondrana jadona. Ny fambagan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny tsy fanatanterahana fifidianana communal izay tsy misy tohany hatramin'izao ireo no isan'ny nambaran'ny HCDDD fa tokony andraisan'ny mpitondra fepetra faran'izay aingana. Nambina Revelorso. Mametraka ayaho any rehetra ny amin'ny fanalana sy fametram-pialana ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena izay nitranga tato ato. Tokony hojeren'ny fanjakana sy andraisana fepetra ny zava-misy eto amin'ny firenena izay mety ivadika zavatrafa raha toaka mitoy izay tsy fandraisana fepetra izay. Maro olona nasorona, maro olona misy 10 zareo dia mandeha ny feo hoe sao dia misy fanavakavana ara-poko izy ity. Tsy natao hiaro ny olona manao zavatra tsy mety ny HCDDD fa mitaky kosa ny état de droit. Rehefa misy zavatra miseho ohatran'ireny dia ampitoviana daholo ny traitement. Tsy misy hoe ity zanakialafa, ity zanakialafa. Manahirana ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao satria mandeha any amin'ny tambazotra sosialy dia mitaky an'izay hoe fa manina ny any amin'ny faritany foana misy. Io tokony andraisan'ny fanjakana fepetra aingana mba tsy ihany no anaovantsika tsy fitsarana any, tsy fandraisana fanapahan-kevitra any. So fanefany anitsika mandray fanapahan-kevitra raha ohatra ka misy olona nitonontonona hoe ianona zao mivoaka amin'ny Facebook dia misy akony ratsiny amintsika. Tokony hojerena akaiky ihany koa ny fahabangany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary irosoana amin'ny fifidianana ireo ben'ny tanàna eny anivon'ny commune izay tsy mbola misy ben'ny tanàna voafidim-bahoaka hatramin'izao. Efa nomena 20 andro taorina ny voan'ny avoka-pifidianana amerenana ny fifidianana amin'ireo commune tsy voafidy raha ny fanazavana. Io zao misy 2 zao nasorona noho ny mbola Facebook ihany nampiala reo banga reo tokony fenoana io satria zay no mahatonga atsika manao lasa mitarozaka ny raharam-pirenena. Misy an'izay koa eto resaka commune. Mbola maro ny commune tsy voafidy. Ary zany commune tsy voafidy zany dia nomena fetrandro 20 andro aoriana ny voan'ny voka-pifidianana no amerenana ny commune tsy voafidy. Zany dia mbola varimangatsika daholo zany. Tokony ho atao zany. Na avozina ny fanendrena azy na atao fifidianana. Fa tsy ajanona eo mandrakizay. Tsy mandany amin'izaniza za amin'izay fa milaza hoe zahay dia manara-maso ny fanaran-dalàna, état de droit. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mikasika ireo fahabangan-toerana eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka sy eny anivon'ny commune izay mbola mitarazoka hatramin'ny izao ny famenoana ireo toerana banga ireo raha toa ka efa ho tapitra ny fehim-piasany izy ireo amin'ny taona 2024. Araka ny hitantsika tao anaty lohateny vaovao teo dia mangataka fanazaziana araka ny lalàna amin'ilay olona namono olona atao barikadimy ireo mpianatra akato izay mivondrona ao anatin'ny triangle du sud araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Kaiton Andriatsilavo. Taorian'ny raharavon'olona na voaroiroy totozara na Ferraron namono mpianatra tao barikadimy niteraka akorotana sy savorivory teo amin'ny samy mpianatra. Namoaka fanambarana ny mpianatra Katso mivondrona ao amin'ny triangle du sud. Takina ho izy ireo ny fanasaziana araka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ilay nahavita namonina faty ny naman'izy ireo. Araka ny vaovao azo dia efa voasambotra ilay mpitarika na avandoza ka manantena ny toy ny mahafapo amin'ny mpitondra-panjakana
isa tokony izahay any amin'ny manam-pahefana araka ny tokony ho izay lalàna izay mifanandrify amin'izany. Takianay ny ho fampiarana ireo fomba ndrazana avy aty amin'ny faritra atsimo amin'ny fandevenana ny tompoklay izay tokony hataon'ireo fianakavian'ireo izay namono any tompoklay. Atreto nanginona ary tsy nisy fialan-tsiny nataony Avany Ferraron, tsy nisy ihany koa fanatanterahana ny fomban-drazana avy any atsimo ka takiany ireto mpianatra Katso amin'ny Triangle du Sud ireto. Zay zany mety isy mifanapahan-kevitra ho raisinay raha ohatra ka tsy mandray andraikitra zareo zay navanin-doza, tsy maintsy isa zany ny dinika tsy maintsy ho ataonay dia hoentsika eo ihany hoe zao ny zavatra nataonay ity. Fa zay zany ny angatanay mba hisiny zay, mba fialantsiny mba ho ataony eo navanin-doza zany na ny fianakaviana na ny namono zany. Iroso amin'ny dingana hafa araka izany ireto mpianatra ny Katso ireto raha tsy mivaly ny fangatana izy ireo. Raha ny loharanom-baovao azo igadony eto Antananarivo Rapitso ny razana avy any Tomasina mialohan'ny hitondrana azy any Atsimon'ny Nosy. Tsy aivana sarony zandary omaly tokony ho tamin'ny 5 ora sasany niaraka tamin'ny taxi brosy avy any Antsohi tao amin'ny fokotany Andranomanitsy commune Befandriana Avaratra itotozarana i Ferraron rehefa nandositra ny faritra Atsinanana. Tamin'ny alalan'ny GPS no nahafahana nanaraka ny dieny izay niazo any Befandriana Avaratra faritra Sofia tany Niaviny. Ny sabotsy tamin'ny 9:00 izy no niala tao Tomasina ary izao sarona tao Befandriana Avaratra omaly izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia lesoka isan'ny miteraka fiakaran'ny rano rehefa fotoana ny rotsakorana ny tsy fampiana ara-pitaovana sy olona anadio sy kojakoja fotodrafitrasa tahaka ny lakan-drano raha ny fanaon-kevitra ny ankamaroan'ny olom-pirenena izay nanontanian'ny agence capsule atao anatin'ny fanadinana izay nataon'izy ireo miantarandrianay. Aminao, inona no mahatonga ny tondra-drano eto amintsika rehefa fotoanan'ny rotsakorana? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule teto Antananarivo renivohitra tamin'ny voalohan'ny volana ka hatramin'ny 7 volana febroary lasa teo tamin'ny olom-pirenena 20 taona miakatra misa 400. Maro indrindra na ny 2.300 namaly fa antony tsy fampiana ara-pitaovana sy ny olona amin'ny fanadiovana sy ikojakojana amin'ny fotodrafitrasa tahaka ireo lakan-drano. Manakaiky izay na ny 2.300 namaly fa tsy mivaky loha ny mponina fa manentsina ny lakan-drano ka izay no antony. 2.300 nilaza fa ny fiovan'ny toetrandro, ny virongatrian'ny dorin-tanety sy ny maro hafa no anton'izay ary ny 9.100 namaly fa tsy maharaka ny fitombony mponina intsony tanan-dehibe tahaka n'Antananarivo lasa tsy maharaka ny fotodrafitrasa ao aminy. Raha ny fanazavana ara-teknika teo anivon'ny Apipa, maro ny antony mahatonga ny tondra-drano miompampana eto amin'ny faritra Analamanga. Tena hita zany fa amin'ny Antanantsohatra rehetra hoe avy any amin'ny RF2 makany amin'ny commune makatỳ amin'ny Apipa dia hita fa tsy ampy ny olona manao fikojana, tsy ampy ny fitaovana. Eto amin'ny Apipa fotsiny zao dia tsy ampy ny olona ary voatery manao passation de marché foana, manao passation de marché foana. Ary tao anatin'io fanadiadiana izay natao nandrafetana ny schéma directeur io dia hita fa mavesatra le fanaovana passation de marché noho le fidirana tsehatra tonga dia miditra tsehatra hoe piasa sy fitaovana ato anatin'ny sampandarahany Apipano tonga dia manao an'ilay asa. Ny fikojana lakan-drano dia tokony io amafisina manomboka any amin'ny RF2 ny fokotany, mandalo ny commune manana ny SMA ary ny Apipa. Ireo rafitra ireo zany dia tokony ho amafisina daholo ary ny fandraisana anjara mponina amin'ny famatsianan'le antobola izay hiatrehana n'le fikojana lakan-drano tena zava-dehibe mihitsy mba hiatrehantsika an'izao ady amin'ny tondra-drano izao izay atetitetika noho n'le fiovan'ny toetrandro. Maro ny dingana efa miroso amin'ny fanatsarana ny fikajiana ny lakan-drano sy ny maro hafa ahafahana misoroka ny fiakaran-drano miompampana an-drenivohitra. Ny tokony atao eto Antananarivo misy olona eo amin'ny 7 hetsy mipetraka amin'ny lemaka. Ireo olona ireo olona tsy hoe mipetraka amin'ny tany totofana fa tena mipetraka ambany. Hoe io ilay tanimbary taloha dia eo izy mipetraka. Tokony
manao lakan-drano vaovao tsika fatarina hoe eza ny lalan'le rano ary efa fantatry zany satria Antananarivo dia manana an'le atao hoe schéma directeur d'assainissement. Efa fantatry zany dia mila manorina lakan-drano vaovao sy manala an'le olona rehetra mibana an'le lakan-drano. Zay ny tokony atao fa misy olona 7 hetsy mahazo tombotsoa amin'izay asa fanamboarana lakan-drano zay. Amin'le lakan-drano ny apiparaka le nilazaiko teo dia le fikojanan'ny lakan-drano no tena zava-dehibe. Amin'izao fotoana izao dia misy tetikasa izay vatsian'ny AFD sy ny vondrona européenne manatsara ny lakan-drano nandretany, ary misy tetikasa anankiray izay vatsian'ny banque iraisam-pirenena manatsara ny lakan-drano C3. Le rafitra mpikojan'ny lakan-drano zany dia tokony matanjaka tsara mandray an'le fikojana ny ariana mba tsy hoe afaka 10 na 10 taona dia miverina amin'le izy mararaka indray le fotodrafitrasa nataontsika. Araka izany zava-dehibe ny fampiarana ny dravim-panajariana an-tanan-dehibe ary ahafana misoroka ny tondra-drano. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika ao aorianan'izay ataontsika mahakasika ny fikarakarana ireo trabona eo ihany koa momba ny afifidianana rehefa avy eo ary. Lalao antsika, lalao Telma 038 sy 034. Zaku Telma, zaku mahazo kado. Isaky mampiasa tolotra manomboka amin'ny arivo ariary ianao dia mahazo kado foana. Ie, mahazo kado foana. Na amin'ny numéro vaovao 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao. Fisariana azahoanao finday avo lenta toy ny Poco F2 Pro, kit mbalik, TV écran plat isan-kerinandro ary moto Vespa mavomavo tsara be. Ndao ilalao e! Lalao antsika 038 sy 034. Za Telma, za mahazo kado. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et profitez d'Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et nous vous offrons tout Canal Plus pendant 30 jours. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ijanona eto Madagasikara sy hanampy ny vahoaka malagasy ireo mpilatsaka ny sitrapo Alemana mandra-patapitry ny fotoanan'ny rivodoza. Izy ireo izay misehatra manokana amin'ny fanomezana rano fisotro madio an'ireo trabonika eto Andretsilavo. Sehatra telo no niasan'ireo mpilatsaka ny sitrapo Alemana rehefa nigadona teto Madagasikara ny 15 volana febroary lasa teo ka niazo avy hatrany ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany tany amin'ireo toerana traboina sy nahitana fahavoazana be indrindra taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Batsiray. Ny fametrana ny rano fisotro madio, ny pompazina ny fisotonana rano ary ny fametrana ireo fotodrafitrasa maharitra ahafahan'ny mponina misitraka rano. Nisehatra tamin'ny fanadiovana rano ny akamaroan'ireo ekipa, teo ihany koa ny famatsiana rano ireo toerana mitoka-monina ka tsy afaka nisitraka izany. Nisehatra ny rano izay isan'ny nampitaraina sy nanaovan'ny fanjakana malagasy Ansoavo, antony nahatonga anay ho tonga sy sehatra amin'ny rano ahafahan'ny mponina misitraka rano fisotro madio. Taorian'ny antony nataon'ny gouvernemanta malagasy ny 7 volana febroary lasa teo, ny 15 volana febroary nefa nigadona teto Madagasikara, ireo manam-pahaizana manokana amin'ny rano fisotro madio ireo raha ny fanazavana. Niaraka tamin'ny fitaovana hatrany amin'ny 13 taonina izy ireo, izay no amorain'ny fanjakana
amin'ny alalan'ny PNGRC ny fahatongavany teto amintsika. Nisy ihany koa ny fiarah-miasa akaiky tamin'ireo solon-tena-mpanjakana sy tompon'andraikitra ifotony ka nahafana namonjy avy hatrany ireo traboiny. On est, et ça je voudrais vraiment souligner, en 13... Tiako tsindriana manokana fa miara-miasa akaiky amin'ny ivotoerana fohy be dia ny PNGRC izahay. Toy ihany koa ireo tompon'andraikitra ny toerana anatin'ny fara, ny gobernora sy ny sisa tao mananjary sy ireo toerana hafa. Ary faly ao milaza aminareo fa nahafinaritra ny fiaraha-miasa akaiky araka ny mahampinamana. Niaraka tamin'ny fizarana vaovao marina izay inoko fa ilaina ary zava-dehibe amin'ny tranga iainantsika amin'izao fotoana izao. Évidemment, dans une situation comme nous l'avons pour le moment. Tafiditra anatin'ny ezaka ataon'ny vondrona Eoropeanina ho an'ny fanjakana malagasy no namalina ny antso ka namonjena ireo traboina amin'ny faritra avadivavy fitovinany ireo. Misy ihany koa ny fanazavana ny Croix Rouge Allemagne izay nandray an-tanana ireo traboina teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nandritra ny fiakaran'ny rano farany teo. Manodidina ny iray alina ireo fianakaviana ny raisin'ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo tamin'izany. Nanamafy ny Masoivo Allemagne fa hijanona eto avokoa ireo ekipa ireo hatrany amin'ny faran'ny volana Aprily, fotoana fandalovan'ny rivo-doza eto Madagasikara ary vonina hatrany an'olo-tanana sy karakara ireo traboina. Efa tonga ny Kongo amin'izao fotoana izao ireo miaramila manampy amin'ny fananganana ny fonja izay ravan'ny rivo-doza Batsiray. Mbola mitohy ihany koa ny fizarana ireo fanampiana amin'ny alalan'ny fiaramanidina ho an'ireo faritra tsy mbola tonga ny fiara. Ny larana efso. Efa miroso amin'ny fanarenana ny fonja rava ao i-Kongo amin'izao ireo miaramila avy eo amin'ny tafika malagasy araka ny baiko nomeny ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta. Ho vitaina ao anatin'ny fotoana fohy io fonja io mba hitsonjovana ny fandriam-pahaleman'ireo mponina any an-toerana. Antony mbola napetraka any amin'ireo toeram-pianarana ireo voafonja miisa 200. Ireo miaramila eo anivon'ny geny miaramila no misahana ny fanamboarana izany. Fantatra fa simba tanteraka ny fonja eto i-Kongo. Ary voafonja reo izay misa 200 mahery dia voatery nafindra toerana amin'ny toerana sy tokony misy azy reo satria toerana fampianarana izy io ary manahirana amin'ny fiarahamonina. Noho izany indrindra dia nanapa-kevitra andriamatoa praiminisitra lehibe ny gouvernemanta omaly dia omaly ihany hoe andriamatoa minisitra tsara ianao midina ny Kongo indray mandeha mijery ny anarenana faran'izay maika an'izany fonja zany satria sahirana ny vahoaka amin'izany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny tompon'andraikitra eto zany ka dia mba miangavy ny tafika malagasy hanarina an'izany fonja zany dia zay no antony eto ary mahafinaritra moa fa ny gendarmerie ihany koa dia efa tonga eto koa ireo olona izay nalefa ny commande de gendarmerie maly. Nandritra ny fandalovana ireo mpikambana vitsy tany Mananjary no nanolora ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fanafody ho an'ireo miaramila mitsabo any an-toerana ireo marary ao Mananjary. Nahetsika avokoa ireo ratsa-mangika rehetra eo anivon'ny tafika malagasy anampiana ny trabonina. Nampiasaina araka izany ny sesina sy ireo angidimben'ny tafika anapakapaka anaterana ireo fanafody any amin'ireo toerana sarodalana. Omaly atoandro nanao atrikasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila tao farafangana ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nandritra izany no nahitana fa mbola betsaka ny toerana ao voadidina ny rano ary tapadalana ka tsy afaka nisitraka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Nisy ny hetsika manokana natao tao be fotaka izay mbola nodidin'ny rano ankehitriny ka nalatsaka tamin'ny alalan'ny fiaramanidina sesina ny fanampiana. Mbola hitohy araka izany ny fidinana ifotony ataon'ireo tompon'andraikitra. 500 ny fahampitena izay nateraky ny rivo-doza atao amin'ny distrika Mananjary nitatitra izay nataon'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana. Mbola tsy mandeha ihany koa hatramin'izao ny asa fanjonoana izay fiveloman'ny ankamaroan'ny mponina noho ny andro ratsy. Ny larana efisontra. 100 ny mponina ao Mananjary no mivelona amin'ny ajono avokoa. Namela takatra lehibe tamin'ny faritra iny ny rivo-doza Batsiray. Akoatra izay, manakana ny fitadiavana ihany koa ny mbola fisian'ny andro ratsy amin'izao. Manampy izany ny fahaverezan'ny fitaovana. Efa andro maro izy ireo no tsy afaka niasa talohan'ny fandalovan'ny rivo-doza. Vokany, sahirana ireo mpanjono any amin'ny distrika ny Mananjary. Ny tena fivelomany eto dia saika 500 ngamba ny fahampitehana nateraky izay rivo-doza zay. Ary hatramin'izao moa zany dia mbola tsy misy ninonina azo ataon'ny mpanjono fa mbola tena miaigna amin'ny fagnarenana tanteraka amin'ny sehatry ny fanjonoana moa zany dia noho ny fikaran'ny rano tampoka dia nisy ny fahaverezana ara-pitaovana na teo amin'ny gilet de sauvetage na tamin'ny arato
eny fanatra amin'ny lakana azy dia maro zany a ny fitaovana very zavatra misy anefa ambadika an'izay a ny toetrandro a mbola sy milamina dia tsy afaka miasa izay mbola manana fitaovana kely tavela hany ka mipetraka ho very tanteraka ny fandalovan'ilay rivo-doza amin'izay sy fahafahana magnatanteraka ny asa izay a mandaka androany. Ho fanampiana ireo mpanjono any amin'ny faritra iny, misy ny fanampiana natolotry ny teo anivon'ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga sy ireo olom-boavidy ato amin'ny distrika. Misy moa zany araka ny arahantsika malala nisy an'iny rivo-doza lehibe izay nandrava sy nanimba ny toerana indrindra taty amin'ny faritry Mananjary misy ireo mpanjono izay azo atao hoe 100 isan-jato nyity tanàna ity dia mpanjono avokoa ka tonga aty ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga izay tonga anatitra ireo izay mba ahafahana zany mamonjy aingana aloha andry zareo dia fotony dia nitondra an'ireo vary nitondra an'ireo menaka mba ho ahafahan'ny olona tia toerana ty aloha mba miaina satria i raha malala fa ny fanjonoana dia miakina bebe indrindra amin'ny toetrandro. Anisany voamafy nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza ireo mpanjono ato amin'ny distrika ny Mananjary. Mahakasika ny fanampiana ireo trabona izay hatrany dia nanolotra vary miisa 200 agony ary lamba firakitra 50 isa teny amin'ny BNGRC androany orinasa QMM ho fanampiana ireo trabona manerana nosy ho famalinana ny antso izay nataon'ny fitondram-panjakana moa no anton'izao fanomezan-tanana izao. Abraham Randriamanana. Mitohy ankehitriny ny fandraisana anjaran'ireo orinasa sy ireo mpisehatra amin'ny tsy miankina amin'ny fanomezana fanampiana sy ny fampitaovana ho fandraisana an-tanana ireo trabona no ny fandalovan'ny andro ratsy sy ny rivo-doza tato anatin'ny herinandro maro. Isany amin'izany ny orinasa QMM manao ny fitrandrana ny fasimainty ao Taolagnaro izay nanolotra sakafo sy lamba amin'ny tetina 120 tapitrisa ariary ho tsinjarainy avy eo anivon'ny BNGRC ho an'ireo trabona manerana nosy. Nanamafy ny fahavononana ny ampy amin'ny fanarenana ireo foto-drafitrasa nahitana fahasimbany ihany koa ny orinasa QMM raha ny fanazavana. Tontolon'ny fividianana kosa indray dia tsy mbola feno ny fepetra ahafahana amorosa amin'ny afanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana ho ny seny tamin'ny dia androany ety ankoatra ny hoentimanana sy ny olona anatanteraka ny asa didim-panjakana mivoaka avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernementa ihany no ahafahany seny manao izany. Yves Richard. Tsy voaja ny tety andro amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana na ny refonte de liste électorale eto Madagasikara. Raha isaky ny folotona ny voafaritry ny lalàna 7-12 tsipika ohatraohatra 7 mifeny fividianana sy ny fitsapakevim-bahoaka irosona amin'izay. Ny volana Novambra 14 no nisy fanavaozana tanteraka farany, izany hoe misy fahatarana rotona. Antony hanamafisany antoko politika sy ny hery velona isan-tsokajy ny firosona amin'izay. Mialohan'ny fividianana natao eto amin'ny tany sy ny firenena toy ny fanambarana nataon'ny antoko HVM ny 4 febroary lasa. Mahakasika izay ny seny androany. Tsy mbola feno ny fepetra isan-tsokajy ny ahafahana miroso amin'ny fanavaozana tanteraka lisam-pividianana. Hoy ny fanazabana. Efa hanao refonte tsika tsy ohatran'ny ralina mihitsy ny ralina dia misy commission locale de recensement des électeurs efa mipetraka eny anivon'ny fokontany. Tsy vitan'ireo olona ao anatin'ny commission io fotsiny ny anatotosan'ny refonte na dia ny hoe isy recrutement na agent recenseur BDPR ny activité de formation na dia izay fotsiny ary. Raha manao refonte tsika misy ihany ny vola olaniana amin'izany fa tsy mitovy amin'ny vola olaniana amin'ny ralina. Zay koa anisany anankiray mahasamihafa azy. Zay zao anankiray dia efa mety mahatonga antsika mila mandinika tsara aloha. Didim-panjakana mivoaka avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ihany koa ny ahafahan'ny seny manomboka ny asa. Mandidina ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana araka ny lalàna 7-12 tsipika ohatraohatra 7. Mifeny fividianana sy ny fitsapakevim-bahoaka hatrany na izany na tsy izany. Efa mandeha ny fandaminana anatanterahana ny asa. Asa raha fantatritsika rehetra hoe ny seny aloha tsy mpanao lalàna, ny seny mpanatanteraka ny zavatra voalazan'ny lalàna. Izay ohatra dia efa fitsipika anankiray voalohany. Araka ny tenina teo hoe tsy etika fanapo fotsiny tsika manao refonte, ataony refonte. Fa na izany na tsy izany izahay efa nametraka ny
ny planification d'activité rehetrarehetra mahakasika an'ireo fonta zany hoe tsy niandry ny olona hiteny an'izany zay na hitaky an'izany le olona mitaky koa ngeny mahavariana ny ministry ny atany enge efa niteny fa ho ataotsika io e fa nanonteny an'izany ara ny ministry ny atany minoana reo raha manontany azy fa tsy hoe satria niteny androany dia tsy maintsy atao rehefa avy eo na atao rapitso fa tsy maintsy misy fandaminana tsy maintsy atao. Androany no nanao tatitra fohy mahakasika ny asa vita momba ny fanavaozana isan-tonan'ny lisam-pifidianana ny CENI. Taorian'ny asa natota eny anivon'ny Fokotany, any amin'ny ratsamangaiky ny CENI eny anivon'ny distrika ny Lisitra. Anaovana fanamarinana ka ny fahavalo amby 20 ny volana izao no ikatona ny fanavaozana isan-tona lisam-pifidianana Vonjimaiky. Tontolon'ny serasera kosa indray dia natomboka androany tetsy Ambodany fizarana karatra Matiana ho an'ny mpanao gazety rehetra eto Antananarivo. Efa andalana ihany koa ny any amin'ny faritra fanadina. Niroso tamin'ny fizarana karatra Matiana ireo mpanao gazety rehetra ny OGM na ny olafitry ny mpanao gazety ho an'ny analamanga manokana. Natomboka androany tetsy Ambohiday ny fizarana izany ho an'ny faritra hafa. Efa misy ny fandaminana manokana mahakasika ny fizarana izany karatra izany. Ankoatr'izay, efa misokatra ny fitoam-pangatahana ny karatra Matiana vaovao ho an'ireo tsy tafiditra anaty lisitra. Afaka aterinao amin'ny biraon'ny OGM etsy Ambohiday ny taratasy fangatahana mahakasika izany ho an'ny analamanga ary any amin'ny filoha revitry ny OGM ho an'ny faritra hafa. Mbara tamin'ny valan-dresaka natao tamin'ny faran'ny herinaratra tokoa dia androany no manomboka ny fizarana ny karatra Matiana ho an'ny mpanao gazety. Anomboka tokoa izy androany ho an'ny faritra Analamanga dia eto amin'ny birao fiasan'ny OGM eto amin'ny enceinte Trantsary eto Ambohidahy no afaka andraisantsika ny zany karatra mpanao gazety zany. Kasika mpanao gazety eo amin'ny 500 eo. Isy andehan'ny manaraka zany ho an'ireo mpanao gazety hafa maniry sitraka an'izany karatra mpanao gazety zany. Dia misokatra ihany koa zany ny fitoam-pangatahana an'izany karatra Matiana mpanao gazety zany. Hifarana ny 1 Martsa 2024 ny fizarana ny karatra ho an'ny faritra Analamanga manokana. Tsy aivina, mpanao gazety miisa 7,900 no hisitraka ny andiany voalohany amin'ny karatra Matiana ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. No mafisy ny tompona andraikitra fa afaka misitraka izany avokoa ny mpanao gazety rehetra mahafian'ireo fepetra takina. Ndrembava eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia mivory teniny amin'ny lapan'ny Mahazarivo niaraka tamin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement ny solotenan'ny OMS tamin'ity androany ity fankatoavana ny CVO+ eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nitanjona amin'izany sy araka izany ny fiara-miasa amin'ireo siantifika malagasy sy ny OMS mandritry ny ireo dingana rehetra tsy maintsy arahina. Naniuzatsika ny vaovao kosa indray dia voasambotry ny brigadin'ny gendarmerie any Befandriana avaratra ireo dahalo tomponatoko tamin'ny fanafiana tokantrano iray izay nahaverezana omby 2020 mangataka ny fiarametan'ny olom-panjakana sy ny mponina ny zandary amangorana ny tsy fandriam-pahalemana ivy Richard. Miverina mirongatra ny alatromby anatin'ny distrikany Befandriana avaratra. Tranga farany fanafian-dahalo tao Ambobaka nahaverezana omby 2020 taorian'ny fanarahan-dina ataon'ny zandary sy ny fokon'olona. Voasambotra avokoa ireo dahalo tomponantoka tamin'ny fanafiana. Ny apitson'ny fanravahana ihany dia raraka teny ampelantanan'ireo dahalo ireo ny omby 2020 ary rehefa nitoy kosa ny fanarahan-dia dia voasambotra avokoa ny olona efatra zay tomponantoka tamin'ity fanafiana ity amin'izao tsika miteny zao moa dia efa any am-ponja izy ireo. Nampanantena ny teto anivon'ny gendarmerie fa tsy maintsy hamongotra hatramin'ny farany ary anao izay fomba rehetra ahitana an'ireo olon-dratsy roa fanampin'ireo ka ahafahana ny sambotra ihany koa zany ny roa tamin'ireo jiolahy ireo izay efa eto am-pelantanana moa zareo miandry ny fanaterana azy any amin'ny fitsarana. Ny 20 Janoary no nitranga ny fanafiana tao Ambobaka, fokotany Ankobakobaka commune ambanivohitra Morafeno, distrikany Befandriana avaratra Raivirenana. Inona ndalo nanafika tokantrano indray tamin'izay ka omby 2020 no voaroba. Mangataka ny fiaraha-mientana olom-panjakana sy mponina trany arak'izany ny zandary any an-toerana, amongorana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny ao Befandriana sy Mandritsara.
Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manomboka azahoana avoaka ny fanelanelanana azy ataon'ireo firenena tandrefana maro mahakasika ny disadisa eo amin'ny Ukraine sy Russie. Profond zany mampody tsikelikely ny tafika manamorona ny sistan'ny Ukraine i Russie ankehitriny fanadina. C'est un message bref et ferme. Mitoetra ny fitadiavam-baolana eo amin'ny Rosia sy ireo firenena tandrefana maro mahakasika ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Na efa manomboka mampody tsikelikely ny tafiny mandidina ny sistan'ny Ukraine aza i Rosia. Mila mampiseho ny fahavonona tanteraka ny firenena. Araka ny taritra nataony ny filohan'ny firenena Amerikanina, mbola misy tafika Rosiana mahery ny ray hetsy miodiody mandidina ny sistan'ny Ukraine hatreto. Izany hoe, mbola manambana amin'ny fotoana rehetra ny fanafiana mety ataon'ny Rosia. Nanamafy ny finiavany ampitsahatra izany ankilan'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Nandritra ny fotoana maro no efa nandeha ny fampodiana ny tafika sy ny fitaovam-piadiana nanamorona ny sistan'ny Ukraine hoy ny fanazavany. Ho amin'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Yves Le Drian, tsy tokony atao ambava fotsiny izay fahavonona ny Rosia izay. Mahatsiaro milamina na izany Ukraine na ireo firenena tandrefana manelanelana ny disadisa raha toka miala avetrany manamorona ny sistan'ny Ukraine avokoa ny tafika Rosiana. D'invasion de l'Ukraine. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manankatona vaovao tamin'ity androany ity. Ankatrana nanaraka izany ankatrana ihany koa ireo teknisiana ao ambadika atao tsira teo amin'ny sary alaza teo amin'ny feo arikaina no nandrindra izany. Soava tsara daholo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.